natomboka tamin'ny alalan'ny fanadiovana ny lakan-drano ny etsika fanadiovana tanàna nataon'ny fokotany ny tsara-mandroso ambany no esorina avokoa ny fako sy ny fotaka nanentsina nyzany lakan-drano izany natomboka teto amin'ny secteur 3 ny talata 9 septembre ezaka avy amin'ny fokotany no nahafahana ny karama olona nanadioany izao lakan-drano izao efa ela de ela mitsy efa miezaka manao zay nadiovana azy foana zay fa am'izao fotoan'izao rehefa nety zay président io de maika koa manatsara am'izao fotoan'izao tena berana azy fa am'izao fotoan'izao de tena metsika mitsy zay rehetrarehetra zao anao zay anatsarana an'ity tanàna ty satria zany foana ny sany hatramin'izay nandraisany andraikitra atao de manentsika zany foana de mahafinaritra anay zany ka de mivotry mazoto mitsy zay ty andray andraikitra anatiny zany de isorana azy manokana de asa lehibe natao santatra mbavarano ity natao ity fa ny manetsa be mbola ho avy fitsonjovana ny fahasalamam-bahoaka ato amin'ny fokotany ny tsara-mandroso ambany no nanaovana azy hoy ny lehibe ny fokotany raha tsara Maurice zahay ato dia anaty fanetsiketsehana ny fanadiovan'ny tanàna donc zany komasena eto amin'ny secteur 3 moa zany le izy fa tsy janona teto zahay fa tsy maintsy mbola hitohy isakandreo secteur tsirairay avy ary mahitana mivoaka koa moa zany ny tena teto dia tsy amdro hoe fokotany ihany anadio an'le tandrify atsika tsirairay fa narovoaka koa afaka mandray an-tanana azany fanadiovana zany isorona ny loza indrindrandrindra izy valina de tena peste izao ingany tsy ho tonga ty amitsika zay zavatra zay tsy ny lakan-drano ihany nefa nidiovina fa ny tanàna ray manontolo eto tsara-mandroso ambany ho ihany ny fanazavana